Voalohany a dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ary makasitraka azy a fa na dia tsy misy azy ny fotoam-pivavahana iombonana iraisana no ny antony manokana zay eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ety dia azo tanterahana foana zany fotoam-pivavahana zany amin'ny alalan'ny Facebook. Tak'izao ny tenako manolotra ny arahaba ho anareo rehetra any tokantrano, ho anareo isambatan'olona fa no fahasoavan'Andriamanitra dia zao sika sambola velonainy izao ary zao sika afaka manompo an'Andriamanitra miaraka izao na dia amin'ny alalan'ny Facebook azy. Mino aho fa hitondra fahasoavana ho antsika rehetra ty fotoam-pivavahana anankiray zay tanterahantsika androany ety. Tompony ahatanteraka izany a eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka ary sika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoam-pivavahana zay ataontsika ka aoko vonina tsara isika ianareo tokantrano tena hivavaka mba ho fahasoavana ho antsika fotoam-pivavahana androany. Ary anetana anareo zahay dia mety eza ihany koa hietsika araka izany hivavakantsika. Ry Andriamanitra ranay malala, ranay masina, ranay zay ny an-danitro, misaotra anao zahay fa no fahasoavanao lehibe sy famindramponao dia afaka manatanteraka zao fotoam-pivavahana izao zahay amin'ny alalan'ny Facebook. Ko ankehitriny dia mametraka ny fotoan-dehibe zay tanteranay androany amin'ny anaran'i Jesosy zahay mba hoe ho antananao Andriamanitra, mba tena ho tahirinao arabaky teny ka na iza manaraka zao fandarana amin'ny alalan'ny FB zao dia isy famakinao Andriamanitra tsy to any amin'ny fiainany tsiraray avy any. Ny marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, ny manana olana ho vovonjy amin'ny anaran'i Jesosy. Reo zay matsapo kivikivy dia hitraka ndray zareo, aheriny ndray zareo ho fahasoavana ho anay Andriamanitra ty fotoam-pivavahana androany ety. Ary tonona ny rano Jesosy ho fiarovana anay, ny dera ny ajary ny voninahitra atolotra ho anao Andriamanitra ratsy to amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha eo. Amen. Hideran'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao dia aoko vonina tsara ianareo any tokantrano any mandraisa anjara ka amin'ny fotsika manontolo no anompotsika an'Andriamanitra fa miasa izy. Hira anankitelo mifanesy no iarahantsika manohy an'izao fanompoam-pivavahana tanterahana amin'ny alalan'ny FB zao. Mirahasoa, miraha fahasoavana ho antsika andra tompoko.
Tokantrano azy ianao a dia asandrato Jesosy fanerin'i Jesosy ao anatin'ny fiderana hitondra fandresena lehibe ho anao ka na dia ao atokantrano azy tsika dia andao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tiako ianao tena hitsangana amin'ny toerana misy anao a tena apetrao izay zavatra rehetra mety hoe manelingelina fa andao tsika amin'ny voninahitra an'i Jesosy fa ho hitanao fandresenao amin'ny anaran'ity ity Andriamanitra mahery no hiderahantsika amin'ny tompondray amin'izao fotoan'izao. Azulini panjisena mazaki zaye ni paifanda atuluria zeye ni panazanda numezikazi Anjemani chafyavana Izulu antafyaranda Anjemani chafyavana Izulu amfaneva izuluana Antalazaina denara Amunun soretis Ure tanya madacho Jesus tu pulacha Antalazaina denara Amunun soretis Ure tanya madacho Jesus tu pulacha Sanganau velna manjak saye vai fana atuluya ze panazana ubechkazi anjamani chatsiavana izulu antafyarana anjamani chatsiavana izulu anfaneva izulu
Jesus tompolatra ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra izao horenitany amandanitra Jesus tompolatra andriamanitra fitiavana izolohan-tafiarana andriamanitra fitiavana izolohan-faneva itsoana ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra horenitany amandanitra Jesus tompolatra ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra horenitany amandanitra Jesus tompolatra ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra horenitany amandanitra Jesus tompolatra ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra horenitany amandanitra Jesus tompolatra ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra horenitany amandanitra Jesus tompolatra ankalazayna ny anarana mamono zao rehetra horenitany amandanitra Jesus tompolatra teka mafoany Jesosy tsika andeha mbola ambaratsika trano fa efa azony Jesosy mifandresena efa resiny fahafatesana efa resiny zavatra rehetra ambaratsika fanandresy Jesosy tsika ary mandresitsika amin'ny alalany Fazavaku te fantaggio Vanetinò ni fangese Yarusina na piaiano Sakai zakupa na vuchai Pasovano muyai maquidera quando Lei be inji jaiano Nyanara no nuyu unje Mapanginan di tabuja Vanetinò ni fangese Ieri no mameni tempo Mi tu bagazzi si uccisa Passavano muia in una guidera quando Alleluia Fananzisia now Fananzisia now Alleluia Si sosia now Naches nida Mi babaku anai fognano Fefa efa iti chai Si appagano resiano Vanetinò ni fangese Yanozi sosi zai messia Fanantenani firene Passavano noiai na guidera Alleluia Fanangesia now Fanangesia now Alleluia Se sosiano Naches nida
tamin'ny azo fijaly tena levana ianao afasana tsy natazonay fa nentinao ny fandrese oh yeah dia mbola isoratsin'Andriamanitra zay hira fiderana ny arahantsika nanao zay mino aho fa ny asa tao anatin'izay hira fiderana izay ny tompo ho fampahiresana antsika tsiraray avy na dia any amin'ny tokantrano misy atsika ary isika amin'izao fotoana izao tsika dia andao alokana fotoana anaovana vavaka voalohany aloha dia hivavaka isika anolotra ny fiainantsika feno ho an'Andriamanitra ataovy tena manana antoka ianao fa Jesosy lay maty teo ambony hazo fijaliana lay nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana lay nalevona lay natsakana tamin'ny maty mataovy manana antoka ianao fa izy amin'izao fotoana izao dia efa nahazo toerana ao anatinao efa monina ao anatinao tena zava-dehibe matsy ny ananantsika antoka fa zany tokoa no marina dia ao anatin'izao vavaka iarantsika manao zao dia manaova fifonana fibebahana isika ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manoloana ny fisian'ny aretina coronavirus eto Madagasikara manoloana ny tsy fahafahana manao fotoam-pivavahana miaraka dia andeontsika hanao vavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra mba ahery foana kristianina tsisy hemitra tsisy verin-dalana na dia anankiray azy ary mba ho arovan'Andriamanitra kristianina rehetra manoloana fisiany zao aretina izao ary faharoa dia hivavaka ihany koa isika ho an'ny firenena malagasy misy atsika mba hoety Madagasikara ihany koa ny famindrapon'Andriamanitra ka na dia efa tonga ary ny aretina dia isy famindrapo isy famonjena ataon'Andriamanitra ho an'ity firenena malagasy misy atsika ity hira anankiray no iarahantsika manao dia aorinan'izay hiry zay dia hitarika antsika ho amin'izay vavaka zay ny tenako mirahasoa miraha fahiresana ho antsika rehetra tompoko ho anareo no tokantrano dia akopy masonareo anatin'ny hira zay iarahantsika manao Sei fantástico. Akopy masonao anatin'ny hira irana manao Sambifa ifanaitaku
izao rehetra zay itiza indromianko keo anatreana atsakayana andriamanitra lay parisi pamotia unyana kamati uana sakana katuga eliwai sesosyo yanono fiainaku sini aswadina amina misotanao zahay fa jesosy no tomponay ankehitriny Samieri sei fantastico já sabia e fanaitaku Tansakana si piangeranna si miscasuarina izao rehetra zay itiza indromianko keo anatreana atsakayana andriamanitra lay parisi pamotia unyana kamati uana kisangana katuga eliwai sesosyo yanono fiainaku aswadina amina unyana kamati uana kisangana katuga eliwai sesosyo yanono fiainaku sini aswadina amina sesosyo yanono fiainaku sini aswadina amina sesosyo yanono fiainaku simisini aswadina amina andao aza anao vavakantsika rehetra am'izao fotoana zao averiko indray hivavakantsika anamafy faloratena ho an'Andriamanitra ary ataovy zay anananao antoka fa Jesosy dia efa nazo toerana ao anatinao ary mitoetra ao anatinao miantoka ny hoavitsika ray manontolo maty zany hivavaka ihany koa isika ho an'ny mpino kristiana rehetra anaovantsika fifonana isika no andrainjara hivavaka ho azy ireo mba tsy emotra tsy verin-dalana fa ndroso mandrakariva na dia misy ary ny tsy fafahana manao fitoam-pivavahana miaraka hivavaka ihany koa isika ho an'ny firenena malagasy ho an'ny Madagasikara ka na dia efa tonga eto amin'ity firenena misy antsika ety azy ny valana retina zay netiny dehivoly hivavakantsika mba andamoka ny tetiadiny tsy ho tafita
amin'ny programa mihitsy ny devoly fa hoavan'Andriamanitra fiangonana hoarovan'Andriamanitra hoavan'Andriamanitra firenena malagasy hoafitra malona saritra rehetra samy mivavaka atsika rehetra apetra fonao tananao tandeo hivavaka Andriamanitro amin'izao fotoan'izao dia miaraka mivavaka izay mpanomponao izay mitarika zao fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny FB izao sy ireo fiangonanao ho any amin'ny tokantrano misy azy avy tsiraray viany tompo vavaka aminao zahay mamindra fo aminay ianao ary androany no anamafisana indray fa izay dia anolo-tena ho anao anolotra ny fiainanay ho anao raisinay ianao Jesosy eo mba hitoetra mandrakariva ato anatinay mba anana toerana ato anatinay tsy androany ihany fa mandritry ny fivaniananay eto ambody tany ity dia anao zahay ao aminao misy anay ary anao ato aminay ry Andriamanitra io amin'izao fotoan'izao ihany koa dia miraisainy izahay miaraka mivavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra manerana Madagasikara mamindra fo ianao Andriamanitro na dia tsy misy ary ny fotoam-pivavahana iraisana dia tsy iosogosona finoan'ny olona tsy emotra tsy verindalana izy fa androso mandrakariva ho anao Andriamanitra orla isa atray ka mandrakizay mamindra fo miatsoanao amin'ny anaran'i Jesosy izay ataovy tsapana fiangonana ny famagin'ny herinao any amin'ny tokantrano tsiraray avy any amin'ny isambatan'olona any Andriamanitro ary mivavaka aminao ihany koa zahay ho an'izao firenena malagasy zao ho an'izao Madagasikara zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mijoro eto aho manambara mpabe maso amin'ny anaran'i Jesosy ho tonga eto Madagasikara ny famindrapon'Andriamanitra ho tonga eto amin'ity firenena ity ny famindrapon'Andriamanitra ka Andriamanitra amonjy amin'ny Madagasikara manoloana ny fisin'ny aretina zay ny rano devoly amon'olona eto amin'ity firenena ity amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny fanaratsy mpamon'olona miala eto Madagasikara didiko ny fanaratsy mpampitokana toekarena miala eto Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy andamoka ny atetika fahavalo fa zao firenena malagasy zao azo famindrapo ka ho vonjeny ho avotana zao Madagasikara zao ao amin'i Jesosy ary Jesosy eto Madagasikara ary tonoko ny rano Jesosy ho fiarovana ty firenena ity fiarovana Madagasikara orla isa atray ko mandrakizay ianao misaotra makasitraka anao zahay fa ianao no Andriamanitra miainao nay eny an-danitra mamaly vavaka anay ianao misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy omena voninahitra mandrakizay ianao misaotra tompo halleluia amen andeontsika hiaraka anao ira ny rany Jesosy ataontsika mifontsika matoly zay iry zay mandraisa anjara hatrany ianareo any tokantrano any akpe masinao anatin'le iry saintsainy fa manana ny rano Jesosy isika le raha mahagaga le raha matalanjona le raha entin'Andriamanitra mampandresy atsika amen ny rany Jesosy Oh
misaotra sambatra izahay sambatra ty firenena ity fa ianao Andriamanitra dia mandray atanana anay mandray atanana zao firenena malagasy zao ary lay rano Jesosy noentinao mampandresy anay manoloana fisiany zao valana retina Covid-19 zay nentin'ny devoly zao iavaka anizahay iavaka anety firenena malagasy misy anay ity misaotra Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen dia amin'izao fotoana zao tsika dia iomakomany indray andre ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra moa araka mivolazan'ny baiboly aina ho an'izay mahazo azy herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino herin'Andriamanitra anasitranana zay rehetra mararaka mino herin'Andriamanitra entina amana olana ho an'izay mino ary matoky aho fa na dia amin'ny alalan'ny FB azy no hitondrako azo afatra izao hitondrako tenin'Andriamanitra dia etefa any amintsika tsiraray avy any ny herin'Andriamanitra hitondra fahasoavana lehibe sady magaga tsy takatry saina ny devoly no mihevitra hoe tsy misy fotoam-pivavahana ataon'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara fa Andriamanitra kosa amatika izany ho fahasoavana ho antsika rehetra ka aoko vonona tsara ianao ny andre sy ny andray ny tenin'Andriamanitra zay hoentina eto zay hoentina ho antsika rehetra amin'ity androany ity anao hira anankiray aloha zany isika aorian'ilay hira dia entiko aminareo ny tenin'Andriamanitra ny voninahitrany ho an'Andriamanitra irery ihany tompoko Tena mila nao tontolo
Afaka amin'ny fotoana zay anambarana ny tenin'Andriamanitra ny tenako amin'ity androandroany ity. Tsara aminareo any atokantrano any ny maka baiboly dia ny mandray baiboly sy ny manaraka zay vakin'ny mpanompon'Andriamanitra arak'izay voalaza ao anaty baiboly. Sokafy ary ny baibolitsika marika toko faefatra no vakina. Dia vakintsika ny andininy fa 5:30 ka hatramin'ny andininy fa 1:20 toy izao voasoratra. Ary andro zay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy andeha isika ho eny Epita. Ary rehefa nampidiny mpianany ny vahoaka dia nety tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy, ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy. 5:30 ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerazerany alin-drano ny sambo kely kanila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambony ondana, ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra ô, tsy mampaninanao fa izao afatesana izao. Ary ny foy izy dia miteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsara, ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary izy taminy nahoana ny saritahotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaky azy. Avy amin'ny alalan'izay teny no vakin'izay ry havana malala no akantsika fampianarana sy akantsika fampaherezana amin'ity androany ity. Ndray hariva nanapa-kevitra ny tombo Jesosy fa hitondra ny mpianatra hoe ny Epitany ranomasina amonjy tanàna anankiray. Ny marika toko faefatra dia 5:30 moa no manambara izany. Hoy Jesosy manao hoe andeha isika hiala eto ka hoeny ampita. Dia tamin'izany fotoan'izany lakana na sambo kely no nampiasain'izy ireo. Dia roso aza ny dia. Dia tena am-boalohany ny lamina tsara mihitsy ny fiainan'ireto mpianatra niaraka tamin'i Jesosy. Tena tsapany reto mpianatra hoe tena mahafinaritra be mihitsy ny miaraka amin'i Jesosy. Tena mahafinaritra be. Tsy resany intsony ny fiainan'izy ireo tena ambony lakana tamin'ny alalan'ny hirahira, tamin'ny alalan'ny tetehaka. Ry havana malala, tena mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy. Tsofoko rano ianareo atsapa ny amaminy izany atao hoe fiainana miaraka amin'i Jesosy izany. Kanjo ia, tsy naposin reto mpianatra reto fa ny tapo-tampoka tamin'ny tafidra mahery sy ny onjan-dranomasina ry zareo tamin'izany. Dia izao tsy tao an-tsainy, tsy tao anatin'ny eritreritany mihitsy ny hoe mbola isy zavatra toy izany eo amin'ny fiainana, satria efa miaraka amin'i Jesosy ry zareo. Ry havanao, ianareo rehetra zay manaraka zao FP zao, tsy vitsy amin'ny olona ihany koa no manana fisainana sy fieritreretana tahaka an'ireto mpianatra Jesosy reto. Satria efa nandray a Jesosy izy, satria efa manana Jesosy izy, satria efa isan'ny olon'Andriamanitra izy, satria efa isan'ny zanak'Andriamanitra izy. Dia mihevitra fa lalana feno voninkazo foana no tsy maintsy izorany mandritra ny fahavelomany eto ambony tany ety. Ry havanao, androany dia milaza aminareo fa tsy mitombony izany. Aoko fantatsika rehetra, aoko fantatrareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao, fa raha mbola velona eto ambony tany ety isika dia possible mitapo amin'ny olana, mitapo amin'ny ady, mitapo amin'ny zavatra sarotra. Ny antony satria mbola eto ambony tany ety ny devoly fototsy ny olana, fototsy ny ady, fototsy ny zavatra sarotra. Tsy efa hainareo ve ny voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy
toko fa 12 andiny fa 12 fa nazerany ala tany an-danitra ny devoly sy ny ekipany rehetra ary nitotona tety ambony tany dia hoy ny baiboly manao hoe loza ho any tany sy ny ranomasina satria nazera hoeny aminareo lay faneratsy ary amin'izao fotoana izao dia romotra dia romotra masika dia masika izy satria fatany fefakely sisany androny eto ambony tany ity dia manambarana zany koa ny voalaza amin'ny Efesiana toko 1:12 hoe isika zanak'olombelona indrindra fa isika voaka an'Andriamanitra dia tsy miady amin'ny famandrà fa ny fahavalitsika dia ny fanaratsy eny amin'ny rivotra zay ny voasoratra fa saingy zao ny tsy mampitovy antsika amin'ny olona rehetra dia ity ny fiafaran'ny fiainatsika ny akamaroan'ny olona matsy dia miady rery manoloana ny olana manoloana ny ady manoloana ny zavatra sarotra rehefa mitapo amin'izany izy fa isika zay fa nino an Jesosy isika zay fa nandray an Jesosy isika zay fa manana an Jesosy kosa dia manana an'Andriamanitra mpamonjy tena arabaka teny manana an'Andriamanitra mpamonjy zany no antony natokany salamo fa eny amby 7:2 miteny teny tahaka izao antoka vakitsika voasoratra salamo 46 Andriamanitra noaro sy ero antsika mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy ny tsy mampitovy antsika amin'ny olona rehetra ihany koa dia ity ny akamaroan'ny olona matsy dia miady rery rehefa mitapo amin'ny olana sy ny ady ary ny zavatra sarotra fa sika zay fa nino an Jesosy kosa sika zay fa manana Jesosy kosa dia manana Andriamanitra mpamaolana manana Andriamanitra mpanome fitsaharana ahoana ho Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 21:20 hoy izy mankanesa ty ihany koa ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsaharana ry havanao tena miavaka nge ny olona zay nino an Jesosy sy ny olona zay fa nandray an Jesosy fa akoatran'izany rehetrarehetra zany ho ny faminaniana ao amin'ny boky Malakia ao toko 7:9 ka hatramin'ny 7:10 voalohany ao amin'Andriamanitra dia misy boky firaketana an-tsoratra ireo zay azy ireo zay fa nandray an Jesosy ireo zay fa manana an Jesosy ny filazany dia hoe boky firaketana an-tsoratra ho an'ireo zay matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarana matoa soratana ho amin'ny boky ireo zay azy ireo zay matahotra an'Andriamanitra sy ireo zay mihevitra ny anarana dia misy antony ao misy tanjon'Andriamanitra ao ka eto ao zany dia milaza fa misy an'izay boky zay ao an-danitra ao amin'Andriamanitra misy an'izay boky zay faharoa arak'ilay teny nataon'Andriamanitra ao amin'ilay faminaniana fa mbola hovakiko aminareo mantsy lay teny rehefa avy eo dia ho avy ny fotoana anendry andro Andriamanitra amaliana soa amaliana fity ho an'ireo zay efa nino an Jesosy dia ireo zay efa nandray an Jesosy sy ireo zay efa manana Jesosy ho avy ny fotoana amaliana soa amaliana fity ho an'ireo zay matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany ihany koa ianao nge tsy matiantoka raha ohatra ka nino an Jesosy sy nandray Jesosy ary mitoetra ho matahotra an'Andriamanitra amin'izao fahavelomanao zao tsy matiantoka ianao fahatelo laza ihany koa ny faminaniana ao amin'ilay Malakia toko 7:10 ka hatramin'ny 9:20 dia laza ihany koa fa na dia samy mandalo olana azy ny olona rehetra eto ambony tany ity na dia samy mandalo ady sy zavatra sarotra azy dia tsy maintsy havan'Andriamanitra foana ireo zay azy
sy ireo zay matahotra azy. Tsy maintsy havan'Andriamanitra foana izy. Ary fahevitra farany laza ihany koa ny faminaniana fa ataon'Andriamanitra tsara fiafara reo zay azy, reo zay manana Jesosy, reo zay matahotra an'Andriamanitra sy reo zay mihevitra ny anarany. Zany no antony mahatonga miteny taminareo hoe tsy mitovy mihitsy ny fiainan'ny olona vela eto ambony tany ity dia ny fiainan'ny olona zay mbola lavitra an'Andriamanitra sy ny fiainan'ny olona zay efa manana an'Andriamanitra. Andao vakitsika ny voasoratra atao Malakia toko 7. Malakia toko 7 toy izao ny voasoratra. Vakina manomboka ny 5:20 dia ajanontsika hatramin'ny 5:20 hatramin'ny 20 safatomboka. Ary tamin'izany zay natahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy, eno tsara, ary Jehova niaino ka nandray izany. Ary nisy boky nosoratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra an'i Jehova sy zay mihevitra ny anarana. Mazava le teny. Ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro zay ho tendreko ho Jehova tompony maro, ary ho anitra azy ao toy ny olona anitra ny zanany lahy zay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy vitovin'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. 5:20. Fa indro ho avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehova tompony maro, ka tsy asiny miangana na ny fakany na ny sampany. 20. Ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro famarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary voaka ianareo zay efa nandray ny Jesosy, ianareo zay efa manana Jesosy, ianareo zay matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany, zay ny voalaza eto. Ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy. Fahasoavana lehibe zany ry havana malala. Ka hoy iaho hoe ho fakasitrantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana zany dia andao sika rehetra any atokantrano any hiteka mafy ho an'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa isika mpidera sy musicien eto teka mafy ho an'Andriamanitra. Dia hiverena indray zany tantaran'ireo mpianatra. Ireo mpianatra zay nandeha lakana niaraka tamin'i Jesosy kanefa nitapotapoka tamin'ny tafiotra mahery sy ny onjan-dranomasina mahery. Araka ny efa anamarako taminareo moa dia nitapotapoka tamin'ny tafiotra mahery sy ny onjan-dranomasina mahery reto mpianatra teny ambony lakana. Tsy naposin'izy ireo mihitsy ilay izy, kanefa na dia zany ary hoe tapoka be tahaka izany ary ny zava-nisy dia nanao zay namahana ny olana ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Ireo mpianatra ireo moa ny sasany amin'izy ireo dia efa mpanarato amin'io ranomasina io, karazan'ilay olona efa zatra rano. Dia efa misy kapoaka ao anaty lakana, efa misy vilia ao anaty lakana, ka raha ohatra ka misy rano tafiditra dia ino no anipazan'izareo ny rano. Dia samy nandray ny andraikiny to daholo ny mpianatra, nampiasa ny heriny, nampiasa ny fahaizana, fa saika indrisy niala maina ry zareo ary resy ihany reto mpianatra reto tamin'ny farany. Zany no natonga azy ireo tsy maintsy nitarana tamin'i Jesosy Kristy zay natory tao anaty lakana, tsy maintsy niakina feno tamin'i Jesosy Kristy zay natory tao anaty lakana. Ahoana ny voasoratra andoka vakitsika amin'ny 9:30 hoe marika toko 4. Ary Jesosy natory teo ambonin'ny sambo kely tambony odana ary namoa azy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampananova zao ahafatesanay izao. Dia ry havana malala, hoy aho aminareo zay mandre an'izao afatra izao,
manoloana ny olana misy, manoloana ny ady atrehana, manoloana nyreo zavatra sarotra andalovanao ankehitriny, eny manoloana nyreo zavatra irinao a, dia hoy aho hoe manana ny tenin'Andriamanitra ao anatyity baiboly ity isika. Ary zany tenin'Andriamanitra zany aoka ho saintsainao foana, aoka ho saintsainao foana, ary aza dinoana mihitsy. Zao mantsy ny teny natao Jesosy tamin'ireo mpianatra, andesika ho eny ampita, fa indrisy adiny izy ireo fa efa nitenike Jesosy hoe andesika eny ampita e. Ny teny ataon'Andriamanitra mantsy na ny teny nataon'i Jesosy dia tsy maintsy tanteraka, dia adiny izy ireo zay. Zay fanadinoana zay no natonga azy ireo a tsy nanantena ny ovelona intsony rehefa nitapo tamin'ilay tafiotra mahiry sy ilay onjan-dranomasina tena nanonja mafy. Dia hoy ihany koa hoe raha sanatria ka mitapo amin'ny olana tokoa azy ianao na mitapo amin'ny zavatra sarotra sy mitapo amin'ny ady, dia aza metehitra amin'ny herinao zany ianao, aza metehitra amin'ny fahaizanao zany ianao. Isika ke tsy mitovy amin'ny olona rehetra eto ambony tany ity e, isika kristianina io a, isika zay manana Jesosy io a, fa tian'Andriamanitra foana ny fiainantsika hiakina amin'Andriamanitra, hietehitra amin'Andriamanitra na dia amin'ny zavatra kely sy bitika aza. Ka hoy aho hoe amafisiko amin'ny maha olon'Andriamanitra anao, amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao, dia oka hiankina foana amin'Andriamanitra isika, hiankina foana amin'ny Jesosy isika, ary hiankina tranitrany amin'ny teny zay efa nalaoko ny vavan'Andriamanitra. Ary raha ange ny tantara rehefa niankina tamin'i Jesosy reto mpianatra, satria izao voasoratra amin'ny livy fahavalo amby telopolo manao hoe hoy ireo mpianatra, mpampianatra tsy mampanina anao fa zao afatesana izao, mifoaza ianao, ampio zahay. Dia nifoto koa Jesosy, ka rehefa mifoto Jesosy a, tsy hoe raiky tahotra izy na nitepitepy izy hoe ory zalahy, ino ty ataonareo, manina no tara loatra ianareo vao mamoa ahy, fa ahoana zany ataontsika? Tsy nitepitepy izy, tsy nivadi-po izy, fa araka voalasan'ny baiboly dia nitsangana Jesosy. Dia ina nataony ianao? No tenenina mafy ilay rivotra mahery sy ilay ranomasina nanonja mafy. Hoy izy, mangina mitsahara, dia voalasan'ny tenin'Andriamanitra fa nitsahatra ny tafiotra. Andaovaka itsika inge ny 9:30 hoe ary ny foa izy dia niteny mafiny ny rivotra sady laza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara, ary dia nitsahatra ny tafiotra ka tony tsara ny andro. Taorian'izany dia niverina ny laminy indray a ny fiainan'ireto mpianatra teny ambony lakana, riavana malala zay mandre an'izao afatra entiko izao. Ny tena olana tamin'ireto mpianatra reto a rehefa tena diniko voalazan'ny baiboly a, dia ny tsy fananana finoana sy fatokina fa ity Jesosy zay iarahany zareo ity Jesosy zay miaraka amin'izareo ity, tsy ninony, tsy natoky, tsy ninony zay marina hoe ity ny olay Mesia, ity ny olay Kristy. Tsy ninona zany zareo. No heveriny hoe olona tahaka ny olona rehetra ihany Jesosy. Porofon'izany a, rehefa nitsahatra ny tafiotra, nitsahatra le onjan-dranomasina nanonja mafy be teo, dia nifampiresaka ireo mpianatra, nifampitodika, fa iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina za maneky azy? Fa iza moa ity? Tsy fantany hoe izy no ilay Mesia, tsy fantany hoe izy no ilay Kristy, tsy fantany hoe izy ilay mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Marobe ihany koa ny olon'Andriamanitra, ny kristianina no tatak'izany mihitsy ny momba azy.
izy olon'Andriamanitra, izy kristianina, izy manompan'Andriamanitra, fa tsy tena fantany mazava hoe iza moa Jesosy zay efa noraisiny io, iza moa Jesosy zay efa nomeny toerana io. Tsy makaka tompoko raha ohatra ka mitapotapoka amin'ny olana, mitapotapoka amin'ny ady, mitapotapoka amin'ny zava-tsarotra le olona direkta ohatra mivati-po ary tsy mana-tena noavitra intsony. Tsy makaka satria tsy fantatrao akory lay Andriamanitra zay vavahanao, lay Andriamanitra zay tomponao. Zany no nanjoa andretim-pianatra reto. Ka natoka Jesosy ny teny mafy azy ireo manao hoe zao ny voalaza, aroa izy tamin'ny 150, nahoana ny sarotahotra ianareo, tsy mbola manam-pinoana fa ianareo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka nresaka hoe iza moa ity fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ry havana malalo, miantso antsika rehetra ao, ho anareo zay efa nino an Jesosy, zay efa nandray an Jesosy, zay efa manana Jesosy ao anaty. Ao reny no finoanareo fa Jesosy izy no lay tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Izy no lay Mesia, izy no lay Kristy, ary izy no fototra mahatonga ny olona ho avan'Andriamanitra mandritra ny fahavelomany eto ambony ty tany ity. Amin'izao fotoana izao dia hivavaka ho anareo aho, ary minoy ianareo fa ny teniko izay hivavaka ho anareo a dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Zay ny voasoratra atao amin'ny Korintiana 2:7-9. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao dia miara-miasa amin'ny mpanompony izy, mampiasa ny mpanompony izy. Manoloana zao fiainanao zao azy zay efa nitapo, manoloana zao fiainanao zao zay efa nitapo tamin'ny olana, tamin'ny ady, tamin'ireo zavatra sarotra, dia hoy aho hoe mitrakay ianao fa hivavaka aho, ary Jesosy Kristy zay efa ninonao, zay efa niraisinao, zay efa mitoetra ao anatinao, izy no anamarina ny vavaka zay ataoko. Ho Jesosy tamin'ilay tafiotra mahery sy lay onjan-dranomasina mafy be, mangina mitsara dia nitsatra ny tafiotra ary tony dia tony tsara ny andro. Androany akio aho dia teny tahaka izany, matoky fa hiasa eny aminareo ny herin'Andriamanitra. Tena tsy takatra sainy ke ny fiasan'io Andriamanitra io ry havany, tena tsy takatra sainy. Za moa tena resy lahatra, tena babo, fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra io Andriamanitra io. Andriamanitra tena magaga io Andriamanitra io, ary ho an'izay mino azy dia tena anam-porofony fa misy Andriamanitra, tena anam-porofony fa magaga ny fiasan'Andriamanitra. Noho zany andao hivavakantsika dia apetrao amin'ny fonao tananao. Manana olana ve ianao? Marary ve ianao? Misy zavatra irinao ve ho ataon'Andriamanitra aminao eto ambony ty tany ity amin'izao fahavelomanao zao? Hivavakantsika, hivavaka anareo ao, aondry alohantsika azy. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay masina, rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay ny amin'ny fisiny zao fotoam-pivavahana izao zay alefanay amin'ny alalan'ny FB. Misaotra anao zahay fa ianao tokoa no Andriamanitra natao ieteherana sy ankihinana, mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana ianao, ary mpanome fitsaharana ho anay ihany koa ianao. Koa amin'ity androandroany ity Andriamanitra dia manonona ny famindraponao ao ho andreo olona izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny FB. Mandrafo aminy ianao ka zay efa nataonao tamin'ireo mpianatra zay sendra ny tafiotra mahery, sendra ny onjan'ny ranomasina mahery vaika, zay efa nataonao tamin'izy ireo ho famonjena azy ireo tamin'izany fotoana izany, dia ataovy ihany koa amin'ireo olona zay manaraka zao fandarana izao. Solo tenanao ao, solom-bavanao ao,
mpiara-miasa aminao ao Andriamanitra manao vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy andreo olana reo zavatra sarotra reo ady natrenin'ny olonao, miala amin'ity androandroany ity, miala amin'ny sambatany olona, miala amin'ny isam-pianakaviana, miala amin'ny isa-trano, miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny aretina ihany koa, na inona karazana aretina, na aretina le mafaty toy ny Covid-19, amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ny marary rehetra, didina ny herin'ny aretina miala amin'ny tenan'ny olona, na gripa mahery io, na tasy mahery io, na aretina manao ahoana, aretina manao ahoana io, na Covid-19 io, didiko amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'izay mino, miala amin'izay mangetaheta fanafahana, miala amin'izay amin'ireo izay maniry ny azo fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ry Andriamanitra io, tsara ianao, mpanao tsara ianao. Ianao no Andriamanitra miaraka amin'ny mpanomponao ary momba amin'ny mpanomponao. Ianao no Andriamanitra zay efa nilobava fa amoakanay ho mpandresy ianao amin'izao vaninandro misy anay izao. Nitera sy niaja ary nivoninahitra ny dia tolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana an'izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Zay zany ny afatra netiko ho antsika rehetra tamin'ity androany ity. Matoky aho fa hiasa ny Tompo androany. Anao zavatra lehibe amintsika ny Tompo androany. Dia andaorintsika amin'izao fotoan'izao hiaraka anao hira anankiray. Dia aorina antery ity dia iroso amin'ny fandarana manaraka andray ny tenako. Aoka hidera ny Tompo amin'ny fonao manontolo ianao. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Manjaveny rasarotrao raha vao manonona ny anaranao, misy fahefa ao am-bavako ao, ny fahefa sy ny fanapa ao amin'ny fanjaka, fitaovam-piatsy ary ny famali, ny anaranao natsy ny fifaly, Tompo misanjate, Tompo misanjate, eo amin'ny fiainako ny anaranao, ho fahazavana izao tontolo izao. Tompo misanjate, Tompo misanjate, eo amin'ny fiainako ny anaranao, ho fahazavana izao tontolo izao. Ny anaranao Jesosy no bateriko, raha vao manonona ny anaranao, misy fahefa ao am-bavako ao, ny fahefa sy ny fanapa ao amin'ny fanjaka, fitaovam-piatsy ary ny famali, ny anaranao natsy ny fifaly, Tompo misanjate, Tompo misanjate, eo amin'ny fiainako ny anaranao, ho fahazavana izao tontolo izao. Tompo misanjate, Tompo misanjate,
dia isoratseran'andriamanitra zay fotoana niarantsika nanompan'andriamanitra tamin'ny alalany FB izao ny voninahitra ny hoatolotra ho an'andriamanitra raitsy tompony zao rehetra izao efa mandiva amarana ny fotoana isika ka ny filazana moa dia mbola mikatona aloha ny fiangonana hatramin'izao mbola miandry zay fisehony arak'izay fanapa-kevitra rasa fanjakana isika hoeninareo eny ihany hoe misokatra fiangonana hoeninareo eny ihany ny filazana kanefa na dia zany aza tompoko dia mampaheranareo any amin'ny tokantrano misy anareo any manaova vavaka ianareo mandoalia mivavaka ianareo ataovy tena manana fifandraisana feno amin'andriamanitra tsika any tokantrano misy antsika any satria zay mihitsy ny sitrapon'andriamanitra afaka manompo azy foana ianao na dia any tokantrano misy anao any azy zay zany no filazana anankiray apetrako amintsika andeontsika anao ira anankiray farany dia aorina tyrity dia hivavaka indray sika mbola hivavaka ho an'ny fiangonana ary mbola hivavaka ho an'ity firenena malagasy na ity Madagasikara nosy malala antsika ity ny finoantsika dia zao Andriamanitra dia mihainy vavaka ary mamaly vavaka ka na dia anao ny ataony azy ny devoly eto amin'ity firenena ity hitondra aretina hitondra olana zao izy manakatona fiangonana izao dia amin'ny anaran'i Jesosy ho resentsika ny devoly toerintsika ny devoly ary ny fiangonana dia ahery ary roantsika sailitsika hiala eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity izy ka anao ira anankiray sika dia orina zay dia hiarantsika manao ny vavaka Andani,
mivavakatsika Andriamanitro mbola mivavaka hatrany hatrany izahay ho an'izao fiangonana efa niantsoana ho anay izao ho an'ny vahoaka kristianina rehetra manerana Madagasikara. Ady zao hatreanay izao fa saingy noho ny aminao Jesosy Kristy maty ho anay teo ambony hazo fijaliana dia mamindra fo aminay Andriamanitra ka manavitra anay, mamonjy anay ka avoakanao ho mpandresy izahay. Andriamanitro, tena ho ataonao zany. Ny fiarovanao dia ho aminay zato isan-jato. Ka na dia manao ny ataony asany devoly mitondra aretina amin'ny anaran'i Jesosy ho arovana amin'izany aretina izany zahay. Misaotra Andriamanitro. Ianao ihany koa no tononinay hamindra fo amin'ity firenena malagasy misy anay ity ary hamindra fo amin'izao Madagasikara izao. Andriamanitro, na dia mpanota azy izay malagasy, na dia manana fiainana tsy araka sitraponao azy Madagasikara, no Jesosy Kristy zanako ilay tokana dia aoka mindra fo aminay ianao, aoka mindra fo amin'ity firenena ity ianao. Tsy voandroany fa efatra amin'ny elo no efa nanoloranay Antananarivo, any Madagasikara mba ho an'ny Kristy, ary Kristy ho an'ny Antananarivo sy ho an'ny Madagasikara. Koa dia ho lehibe aminay any ny famindramponao ka androany Andriamanitro no fotoana ny honao fa hamonjy an'ny Madagasikara ianao, hamonjy aty firenena malagasy misy anay aty ianao. Ka dia misaotra ry Andriamanitra io, misaotra sy manome voninahitra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity dia tena amarantsika fotoana zany hira anankiray dia tsodrano anareo aho rehefa avy eo. Jesosy iza tutuliza anzaranao no mijery itia tungojewanu ifaresini Jesosy iza tutuliza anzaranao no mijery itia tungojewanu. Jesosy iza tutuliza anzaranao no mizery tungojewanu ifaresini Jesosy iza tutuliza anzaranao no mizery tungojewanu. Manjes, oh manjes, Igreja de Manjesi, wani Jesus, Sinanakiresi, Manjes, oh Manjes, da Igreja de Manjesi, wani Jesus, Sinanakiresi. Iza tutuliza anzaranao no mizery itia tungojewanu ifaresini Jesosy iza tutuliza anzaranao no mizery itia tungojewanu. Manjes, oh manjes, da igreja de Manjesi, Manjesi
oh mandresy tarigetrany mandresy mandresy ho any Jesosy tsy manaiky ho resy mandroso oh mandroso tarigetrany mandroso mandroso ho any Jesosy tsy manaiky ebotra mandroso oh mandroso tarigetrany mandroso mandroso ho any Jesosy tsy manaiky ebotra. Ny filazana mialohan'ny anaovako vavaka famaranana dia ilazana dahotsika rehetra apitapitao ihany koa ny afatra mba hanaraka ny fampianarana sy fampahirezana amin'ny alalan'ny radio ASM FM 104.3 103.4 safady dia faharoa anaraka ihany koa amin'ny matv asafady aloha somary tsindrikely ASM zany isika lakamisy sy sabotsy arivo manomboka amin'ny fitory maherikely eo dia anaraka ihany koa nareo ny fandarana zay ataonay amin'ny matv isika ny lakamisy maraina amin'ny 10 ora sy 7 ary sabotsy tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sy sasany dia efa miomany zany ianareo anaraka an'ireo fandaran'ireo fa mahasoa anareo ireo zay zany tokony fotoanantsika ka dia hivavaka saotra n'Andriamanitra isika ry tompoandriamanitra rainay malala rainay masina rainay izay ny an-danitra misaotranao zay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androandroany ity ary amin'izao famarana izao dia mijoro reto ny mpanomponao mitsodrano ny olona rehetra zay nanaraka zao fotoam-pivavahana izao antany any amin'ny tokantrano misy azy lay Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra zao aneo ny voninahiny sy ny heriny amin'ny fiangonana ray manontolo ary mbola mitsodrano ihany aho fa eo an-tanan'ny tompo mandrakariva zao fiangonana izao na miala-tsimo izy na mianavaratra na miatsinanana na miakandrefana dia raina mandrakizay ny anaranao ry tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen zay za tompoka dia misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra anareo ihany koa ny nanaranareo ny fotoam-pivavahana nataontsika tamin'ny alalan'ny FB androany samy ten'Andriamanitra tompoko amin'ny herin'ny ray tahaka izao tsy miova no ataontsika